Olijanona ao anatin'izay ako ny fanamariana ny fetin'ny fahaleovan-tena izay antsika dia fako sy loto maro no navelan'ny fety tao anatin'ny fanamariana ny verenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara zany raha ho an'ny eny Analakely eny dia toerana mahaliana ny ankohonana maro ny eny Analakely rehefa fety tahaka izao saika tonga ny avokoa mantsy ireo aveny anivon'ny faritra tsy lavitra ny renivohitra mijery izay azo atao rehetra ny lalao ny samihafa ihany koa na ny sakafo dia hita teny toerana avokoa kanefa dia zay ny hafarany zany loto ary ny roso tamin'ny fanadiovana ny tanàna ny tompona andraikitra. Ankoatra ny fanadiovana izay efa fanao isan-kerinandro dia ny fampitoana sy ny aranyentana tamin'ireo erivelona rehetra avy eo amin'ny boribory-tany voalohany avokoa ireo mpiara-miasa rehetra avy eo amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra tamin'ny fanadiovana goavana izay nikarakarain'ny boribory-tany voalohany ny maraina ny alarobia 7 Jona 2024 araka ny ambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra dia tena betsaka tokoa ny loto izay noesorina nandritra ity hetsika goavana ity satria dia nahatratra sy nahafen'ny fiarabe efatra izay mazaka efatra taona ny Fako no esorina samy tompona andraikitra amin'ny fahadiovany ny tsiraray ho ny lefitra voalohany ny bentanana Antananarivo Emilian Rabosalam. Zavatra izao zany azo fanadiovana izao zany dia toromarika avy amin'ny ramatoa dia ny tanàna amin'ny bentanana azy dia tsy mikady indrindra ny fahadiovana Antananarivo indrindra moa fa tsy hoe renivohitra dia eto nahitany olona na Antananarivo ka dia sarotra mihitsy ny ramatoa bentanana ny fanadiovana ary tietsika ity zany tsy hoe zao ihany fa ho atao isaky ny atao hoe periodika izy fitenenana amin'ny fanadiovana satria eto nandalovandreo mpizahatany eto nijeren'ireo masovedra rehetra hoe manahoana ny fahadiovana Antananarivo ary ny fahadiovana Antananarivo sy endrika Antananarivo ny tarafan'ny olona fantsiny Madagasikara ka dia sarotiny indrindra amin'izany ramatoa bentanana ny lora valomanana. Anisan'ny fanamby lehibe izay napetraka ny bentanana ramatoa lalao valomanana ny tsy maintsy anadiovana ny tanàna matoa madio ny tanàna dia misy ny ezaka izay ataon'ireo mpiasan'ny komuna koa manentan'ireo mponina sy ireo rehetra mpitady ravinahitra eto an-drenivohitra ny komuna mba samy anaja sy hanome lanja ny fahadiovana mbola itoy sy iamafatrandy any amin'ireo faritra hafa eto an-drenivohitra moa ny hetsika fanadiovana goavana toy izao.